Vaovao hafa kosa ary nisy androany ny fifantenana mpilalao sarimihetsika izay nataony aneo anivon'ny Evolution Production anatevin-darana ny ekipan'ny centre akany fitahina moa izy reto arahantsika ny sary. Miisa 7 sy 700 ireo ankizy mpirenireny sy kamboty raisin'ny centre akany fitahina Antanana. Ankoatry ny fampianarana samihafa omena azy ireo dia misy ihany koa ny sampana miandraikitra ny teatra. Ny akanto fitahina moa dia centre mikarakara ny enfant de la rue sy ny orphelin eto Madagasikara izay manana ankizy eo amin'ny 7 sy 700 eo izy. Ary zareo dia manana sampana miandraikitra ny resaka teatra dia araka ny teny vahiny révéler les talents des enfants de la rue. Io zany no tianay iara-miasa zany kokoa so hatsaraina ao anatin'ilay akanto fitahina. Androany dia nisy ny fanentanana mpilalao sarimihetsika na casting nataon'ny Evolution Production. Ny Evolution Production zany dia hitady mpilalao aloha zany mazava ho azy izay hiara ilalao amin'ireo ekipa vahiny avy any France izay hiaraka anatevin-darana ny ekipa ny centre akany fitahina. Zany hoe fanampiana ny centre akany fitahina dia nisy fiara-miasa nataon'ny Evolution Production satria efa iara-malala moa zany nisy ny film izay nataon'ny akany fitahina ho fanampiana azy ireo. Dia amin'ity ndray mitoraka ity zany dia misy film maromaro izay iara-miasa ny Evolution Production sy ny akany fitahina. Ny ankamaroan'ny mpilalao ny Evolution Production nefa dia mpilalao vahiny avokoa. Dia satria moa eto Madagasikara le centre akany fitahina dia miara-miasa zany mazava ho azy amin'ireo ankizy malagasy ihany. Maro tokoa ireo liana tamin'izany casting izany, efa taona hatramin'ny 70 taona raha teo ireo mpandray anjara. Mandrehitra ny tena fa manana talenta amin'ilay izy zany satria matetika anatingonana na ampianarana efa zatra manao teatra sy ohatr'izany dia mba handray anjara indrindray mba tafiditra amin'ilay izy. 50 amin'izy ireo moa no ho voaray ao aorian'ny casting izay notanterahana androany.